tao anatin'ny fotoana anankiray sarotra. Nanao fitoriana ny filazantsara izay tany Ambilobe tamin'ny toerana anankiray izay fady mivavaka. Tsy navelan'ny fitondram-panjakana anao fitoriteny teo izahay, kanefa nengavy andry zareo manao hoe misy fanahovonjenao ka avelao zay hitory ny filazantsara. Ory zareo manao hoe pastero, ny pasteran'ny apokalipsia nge ka ny lohany sisa no nivoaka taty ivelan'ny tanàna, fa ny vatany tsy hoe nakaizy. Mbola sahiditra ao ve nareo? Dia ho iaho taminy manao hoe maherin'i Jesosy nay, maherin'i Jesosy nay. Rehefa tonga izahay hitory ny filazantsara, dia nivoaka avy any anaty vahoaka any ity lehilahy anankiray miaraka amin'le antsy lava be reny, tsy manao akanjo izy. Dia nanantony izy, dia ohatrany hoe mijoro eo dia izy mijery ambony ambany. Dia navoaka n'le antsy fatorany avy ato aorinany ato, natehany teto amin'ny tendako teto. Vadibadika ny mason'ny rahalahy-pitendry zava-maneno mijery. Anahoana izy ty? Mitebitebo ny rahalahy-pitoroteny namany. Ho foateto ty rahalahy ty, zay vao vita ny fitoriana ny filazantsara. Fa ho iaho tao anatiko tao manao hoe ho fantatry ny tanàna eto androany fa velona ny Jesosy. Halleluja! Todika nijery azy dia nidininy ambony ambany, natehany indray mandeha eo indray le antsy. Tsy namaly aho, nalefako ihany ny fitoriteny, nalefako ny fitoriteny. Niorakoraka ny vahoaka tao an-tanàna, tapao any ny tendany, teo am-piainona ny tenin'Andriamanitra izy. Namangy azy ny fanamasina feny an-danitra. Nitomany ralela, tomany teo. Za mitsy za, mbola azo fonjena ve a, mbola misy famonjena ho avy. Niazakazaka n'olona avy any ambadibadika rehetra any na ian'olona feony tomany. Dia nanantona nijery, io rabela tsy nahavitany an'inona fa mitomany resin'i Jesosy. Halleluja!